Miarahaba antsika rehetra indray izay manaraka an'ity fandarana Zarahay Mahasoa ity. Ny fandarantsika moa dia vokarin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara, ary ny mamolavola sy mandroatra izany dia ny tenako Dr Jean-Luc Raveloarmisy. Fiaraha-miasa ifanaovantsika amin'ny AZ Radio Television. Anio izany isika dia resaka indray momba ny toezantsika ilay resaka omaly momba ny vatsim-pianarana mankany Kanada. Anio izany dia fandarana fahavita ambin'ny folo, mbola resaka vatsim-pianarana mankany Kanada, ary hifantoka bebe kokoa izany isika amin'ireo dingana atao hitadiavana vatsim-pianarana. Marobe ny fanontaniana miverimberina momba an'izay satria ilay mpiaino-tsika izany moa misy tonga hatrany dia tsy maharaka, dia tsy maninona verina ilay izy fa naho antsika izay efa miaino hatrany izany dia araka ny fifandraisana voaray koa dia ilaina izany manamafy an'ilay dingana arahana. Dia ny tapany avy eo faharoa iresahantsika ihany koa ireo toerana ahitana vatsim-pianarana mankany Kanada. Alohan'izay rehetra moa izany toy ny mahazatra dia maro ny fanontaniana izay nalefantsika ny tenako. Ny fanontaniana voalohany izany dia hoe avy amin'ny olona Ranabavy Zitira Sosary hitako eto izao HM dia milaza izy hoe salama ramose hono misy limitage ve kay raha mandeha mangataka nianatra any ivelany dia na série A ary ve dia afaka manao. Ny limitage izany limitage dia misy vatsim-pianarana manana an'izay fe-potoana izay, maro konefa tsy misy an'izay. Ny valiteny izany dia misy ary koa tsy misy. Io izany mahatsara ny hoe mila fantatra ilay fepetra vakiana tsara ny takian'izy ireo, ka raha ohatra izany amin'ilay limitage izany tsy tafiditra intsony ianao dia mitady any amin'ny ilay tsy misy limitage indray izany ilay fe-taona izany no hidirana. Maro amin'ireo vatsim-pianarana natokana ho an'ireo izay mbola voaka lisansa na ireo première année, izany hoe vao hianatra amin'ny taona voalohany. Ny tiako ambara amin'izay izany, ireo voaka lisansa matetika no misy fe-taona ohatra hoe hatramin'ny telopolo taona na dimy amby telopolo taona. Fa amin'ny ankapobeny izany na dia maro ireo be dia be ny vatsim-pianarana izay tsy misy fetrany ny taona takiana. Izaho izany dia teny hoe azo atao mahakivy ilay taona, fa aleo izany mitady dia rehefa tsy ao anatiny ianao izany, rehefa tsy tafiditra noho ny taona dia mitady toeran-kafa indray. Na série A ary ve dia afaka manao, afaka mangataka daholo ny rehetrarehetra ka rehefa mahafeno an'ilay fepetra. Io moa resahako hoe aiza no ahitana an'ilay amin'ny vatsim-pianarana. Ity indray izany dia fanontaniana manaraka avy amin'ny olona antsoina hoe RR. Ity fanontaniana ity efa ela ny naleva taty amiko izany, fa araka ilay lazaiko hoe alahatra moa izany ilay fahatongavan'ilay izy, dia izao izany vao hitako ity fanontaniana ity, efa tany amin'ny volana May ity no nalefa, dia izao izany vao afaka mamaly azy avy amin'ny olona antsoina hoe RR. Manahoana tompoko saika ny tany aho azafady, izaho mananjanaka lasa nianatra ny Seattle, Washington hiditra kilasy de terminale. Rehefa vita ny ESL-ny ao, ny fanontaniako dia hoe mahazo mangataka bourse foana ve na mbola tsy université aza? Misaotra tompoko. Valiteny eny. Raha ny ravim-pampianarana aty États-Unis izany na maro ataontsika hoe firenena mandroso rehetra, ilay mpianatra anie mangataka vatsim-pianarana alohabe an'ilay taona avy tamin'ny ilay fianarana. Ohatra izany izao ity tanora iray ity izany izao mbola tsy manana baky izy raha izao teniny izao, ka amin'ilay izy manao baky iny mihitsy no mangataka dia ahafahany miomana, fa tsy hoe mahazo baka vao mandeha mangataka, lasa maty taona ilay mpianatra. Fa afaka mangataka avy hatrany izany ahafahana miomana, dia rehefa feno izany ny naoty rehetrarehetra dia takian'ilay anjerimanontolo iny izany fepetra farany hoe rehefa voaraina ny naotinao rehetra dia manome izay ny fanapahan-kevitra farany momba anao, na tsy izay no ataony, fa ny ataony avy hatrany dia hoe omena vatsim-pianarana ianao fepetra, tsy maintsy voarainay aloha ny naotinao farany amin'ny nahazoana baka. Ny tiako ambara izany ho an'ny ity ray aman-dreny RR ity, eny mahazo mangataka vatsim-pianarana ilay zanakao. Raha ho an'ny any Washington izy dia mampirisika izany ny jereny avy hatrany hoe vatsim-pianarana atolotra misy eo amin'ny fanjakana Washington avy amin'ireo anjerimanontolo-mpanjakana.
indrindrandrindra na koa ireo anjery manontolo tsy miankina hita any Washington. Misy vatsim-pianarana maro any tao amin'ny fanjakana Washington eo any mianatra, ary fantatro fa maro ny vatsim-pianarana atolotry ny anjery manontolo fanjakana ilay antsointsika université publique misy any. Avy amin'olona antsoina hoe BS. Ity olona ity moa zany dia sady manontany an'ilay fandarana programa efa natao tany amin'ireo pavé no mbola maka hevitra izy ny amin'ny tokony atao amin'ny fandraisana fahazoana vatsim-pianarana amin'ny ankapobeny dia hovaliako zany rehefa avy eo. Hovaliako rehefa avy eo satria hanome ohatra zany amin'ity resaka fitadiavana vatsim-pianarana makany Kanada ity. Ny fanontaniana anankiray indray dia avy amin'ilay olona antsoina hoe RJ salama, diplaoma baka ve dia afaka manao fangatahana borsa any ivelany? Eny tompoko, tsy misy fiambahambana, eny tompoko, afaka mangataka. Raha ohatra manana baka ianao zany dia afaka mangataka ny hiditra hanao lisansa. Dia miainga avy eo indray zany ianao avy eo, rehefa vita ny lisansa dia miakatra manao maîtrise. Ity indray dia mailaka avy amin'olona antsoina hoe RN. Afaka fantarina ve tompoko ny anaran'ny ilay olona manao fandaharana? Ny anaran'ilay olona manao fandaharana dia tsy iza fa Jean-Luc Ravelormisy, Dr Jean-Luc Ravelormisy. Afaka mifanerasera amin'ny FB ve na numéro, afaka mifanerasera amin'ny FB tsika dia afaka miditra ianao amin'ilay hoe groupe Facebook Zarahay Mahasoa. Groupe Facebook Zarahay Mahasoa. Ao daholo no ametrahako ny fandaharana sy izay torohevitra hitako momba ny vatsim-pianarana. Dia manontany ny numéro ahafahana miantso ahy izy. Ny sosokevitra dia aleo mifandray isika ao amin'io messenger ny Jean-Luc Ravelormisy na ao amin'ilay Zarahay Mahasoa, satria lafo dia lafo ny fiantsoana mankaty. Raha ohatra moa tena te hiantsonao dia azoko menanao ny numéro-ko dia mifandray isika avy eo. Fa manorata zany dia tena ny feonao raha misy ny tiako resahana, ianao misy ny tiako resahana mivantana dia omeko ihany ny numéro-ko fa tsy maninona. Tia lala bebeko ny fitadiavana borsa extérieure mantsy zahako dia inona no ataoko? Ny ataonao zany dia manaraka hatrany ny radio AZ télévision, dia avy eo koa manaraka ny torohevitra omena amin'ny fandarana izay vokarintsika, satria ao zany misy ny tsipiriany rehetrarehetra amin'ny fomba hitadiavana vatsim-pianarana. Izay indray zany fandaharan'ny famaliana fanontaniana androany dia roso avy hatrany isika any amin'ilay hoe ahoana ny fomba hitadiavana vatsim-pianarana ho any Kanada. Omaly moa zany resantsika ireo ilay vatsim-pianarana makany Kanada izay natokana indrindra ho an'ireo izay haka lisansa no resantsika ihany koa tamin'izany fandaharantsika izany koa ny antony mahatonga ny olona mianatra any Kanada sy ireo fepetra zany ilaina amin'izany. Dia ho tohizantsika ihany io satria maro ny mbola be dia be zany ilay vatsim-pianarana natokana ho an'ny mpianatra any amin'ny mbola vao haka lisansa. Mbola izay ihany zany no ataontsika androany, sady hiditra kely amin'ny maîtrise sy doctorat, satria misy adresina tranokalo ameko anareo izay misy listrana vatsim-pianarana be dia be raha ho any Kanada ianareo dia ao indray ianareo no mitsimpona mijery izay mahasoa anareo. Fa iverenantsika zany aloha ilay resaka fototra amin'ilay fitadiavana vatsim-pianarana. Iverenako foana izy ity, tsy mandreraka. Miala tsiny ho anareo izay efa maheno azy foana. Voalohany indrindra aloha dia mila isika afaka miditra amina interneto, mila afaka miditra amina cyber. Fa raha ohatra zany ka tsy miditra amina cyber isika, raha ohatra tsika tsy manana fahana matanjaka dia tsy tafavoaka, satria amin'izao zany dia amin'ny interneto daholo ny fanolorana vatsim-pianarana, dia amin'ny interneto daholo ny fanaovana fangatahana hiditra hianatra any amin'ilay anjery manontolo. Be dia be ny manontany amin'io dia averiko foana. Mila isika manana fahafahana miditra amin'ny interneto na amin'ny alalan'ny cyber io na amin'izay fahana be dia be matanjaka izay ananantsika. Izay zany averimberiko foana zany. Eny ary, izao ary inona avy zany ny dingana arahana zany amin'ilay fitadiavana vatsim-pianarana. Dia ilay izy zany misy ilay fahalalana fototra aloha. Ilay voalohany dia izao: fantaro aloha izay mahafinaritra anao. Inona mahafinaritra anao? Inona ny zavatra mahafinaritra anao na ny zavatra hitanao fa mahasoa anao?
Dia rehefa fantatrao izay dia fantaro izay tianao atao eo amin'ny fiainana. Hanao inona ianao amin'ny fiainana? Hampianatra. Dia raha hampianatra dia hampianatra inona? Mpitsabo dia mpitsabo inona? Mpikirakira fifandraisana dia fifandraisana amin'ny sehatra inona? Olona tia raharaha fifanankalozana dia fifanankalozana manao ahoana na hoe bizina manao ahoana? Dia avy eo fantaro ny lalam-piofanana mifanaraka amin'izay. Dia rehefa fantatrao ny lalam-piofanana mifanaraka amin'izay dia fantaro amin'izay ny fiteny tianao ampiasaina amin'ilay fianarana. Inona amin'ny fiteny frantsay ve sa teny anglisy? Ho antsika izany dia Kanada izany anisan'ny mahaliana tokoa satria sady mampiasa teny frantsay ry zareo, misy anjerimanontolo mampiasa teny frantsay, misy anjerimanontolo mampiasa fiteny anglisy. Dia izay izany fomba hijerena azy hoe raha teny frantsay dia tonga dia mitady isika amin'ny firenena miteny frantsay na hoe raha ohatra izany amin'ny ankapobeny. Fa raha teny frantsay efa fantatrao fa teo an'i Kanada ianao dia tonga dia mitady ianao lisitry ny anjerimanontolo mampiasa ny teny frantsay any Kanada. Avy eo dia fantarinao indray ilay hoe ambaratonga ampianarana inona na diplaoma inona no tianao ho azo, lisansa ve sa maîtrise sa doctorat sa matihanina sy ny sisa. Dia rehefa vita izay rehetra dia miditra amin'izay ianao izany mijery an'ilay anjerimanontolo. Tadiavinao izany ilay anjerimanontolo. Raisitsika ohatra hoe lisitry ny anjerimanontolo miteny frantsay ao Kanada. Dia jerenao izany ireo lisitra ireo. Efa nataoko tamin'ny fandaharana natolotra omaly izany io. Fandaharantsika omaly izany ny resaka an'izay lisitry ny anjerimanontolo any Kanada io dia azonareo jerena ao amin'ilay Facebook group Zarahay Mahasoa. Facebook group na groupe Facebook Zarahay Mahasoa no hijerenareo azy. Fandaharana nataontsika omaly, fandaharana faha 12 natao omaly dia misy roy ahitanao izany toerana ahitanao vatsim-pianarana mandeha misy azafady ny lisitry ny anjerimanontolo izay misy any Kanada. Dia ao izany ianao mijery ilay lisitry ny anjerimanontolo. Hitanao izany izao ny lisitry ny anjerimanontolo mampiasa ny teny frantsay dia jerenao tsirairay amin'izay. Satria izany fomba iray izay omeko izay miainga avy amin'ny anjerimanontolo izay ihany no ataoko androany tsia. Hoe jerenao amin'izay izany ilay anjerimanontolo mampiasa ny fiteny frantsay. Dia hitanao izany ilay lisitra dia tafiditra amin'ilay anjerimanontolo ianao dia tadiavinao indray izany avy eo ny lalam-piofanana izay tianao ianarana. Ohatra izao, manome ohatra anankiray izao dia hoe mitady izao hoe ny anjerimanontolo mampiasa ny fiteny frantsay ao Kanada dia misy lisitra izany ity hoe Collège et Université de langue française Ontario Canada. Any amin'ny faritany Ontario izany io, amin'ny faritany Ontario. Dia klikeko amin'izay izany iny anjerimanontolo iny. Dia rehefa tsindriako izany iny roy anjerimanontolo iny dia mahita izany lisitry ny mampiasa fiteny frantsay. Hitako izany izao ao Kanada, any amin'ilay antsoina hoe Ontario izany, Ontario. Dia ohatra anankiray izany izao omena eto izany hoe Université Laurentienne, Université Laurentienne. Io izany izao dia misy izany io any Ontario, Kanada. Dia tsindriako amin'izay izany iny adresy iny, iny roa iny manome ohatra anareo izany izao dia hitako ao izany tsofoka ao amin'ilay anjerimanontolo izany dia andeha ataontsika hoe ny fianarana tiako atao izany izao dia hianatra ako mbola vao hanao lisansa izany dia hianatra izany izao ny resaka momba ny fifandraisana, communication ohatra izany dia ataoko eto izany ilay izy, miditra izany izao communication dia rehefa tonga amin'ny communication amin'izay izany tadiaviko hoe misy ve io communication io diplaoma communication io ve misy ao sa tsy misy. Dia jereko ilay izy mbola mitady izy izany izao sady miresaka aminareo izany tiany manao azy dia jereko eto toa tsy mety mivoaka ary ilay communication io ka. Communication étude journalistique izay izany. Misy communication indray fa amin'ny teny frantsay dia misy izany communication étude journalistique.
Dia jereko amin'izay izany ilay étude journalistique dia resaka fanaovana gazety izany no ato dia mitovy amin'ny zavatra eritreretiko atao izany io dia jereko eto hoe inona ary no atao, inona ary no ataoko hanaovana ny fangatahana ho voaray eo. Dia omeny eo izany lisitry ny zavatra mila atao, ny fepetra, ny taratasy mila foronina, mitako izy ny adresy email, dia avy eo izy milaza hoe demande de bourse d'études et d'aide, demande de bourse d'études et d'aide. Dia izao no lazainy ato, vakiako amin'ny teny frantsay: après avoir accepté une offre d'admission à la Laurentienne, tu peux visiter le portail de futurs étudiants pour examiner toutes les bourses d'études et d'aide offertes aux personnes inscrites à Laurentienne. Ok, misy izany eto. Fa zao mila voaray mianatra ao aloha izany ahako, izay zany zao vao afaka mangataka vatsim-pianarana. Raha izay izany ny fandehany dia ho raharaha ihany fa ahoana moa izany no ahafantarako hoe hisy vatsim-pianarana ho ahy eo, sao dia lany vola fotsiny manao fangatahana ao io izany ilay journalisme tiako ianarana, sao dia tsisy akory aho vatsim-pianarana. Dia lasa indray aho izany mitady aiza no ahitako fanazavana momba ny hoe étudiants internationaux, izany hoe mpianatra vahiny. Dia jereko indray tadiaviko aiza zao misy an'izany. Io izany fa misy zanaka roy hoe étudiants internationaux. Dia andeha jereko indray izany aho raha misy fanazavana momba ny vatsim-pianarana. Dia hazavainy aloha hoe izao no ataonao mba hahatonga anao voaray. Dia jereko izany hoe aiza ry izany ahitako an'izany resaka momba ny vatsim-pianarana izany. Izaho izany izao miresaka aminareo dia sady miresaka no manao azy avy hatrany eto fa tsy nomanina mialoha ity, satria tsy maintsy izay ihany no mahatsara azy fa raha vao manina mialoha mantsy dia zavatra efa anjerimanontolo efa fantany misy ihany no tonga dia niresahany taminay teto. Fa aleo izany tena ataontsika tena ilay izy mihitsy. Miditra izany amin'ilay zanaka roy antsoina hoe service aux étudiants internationaux. Tsy misy resaka vatsim-pianarana ato. Tsy mahita indray aho izany dia aleo indray aho hitady ary amin'ilay hoe recherche andeha ho tadiaviko indray izany resaka financement. Lasa jereko hoe financement, famatsiana ny fianarana, mbola tsy misy indray dia andraso mihitsy tonga dia ataoko eto hoe bourse d'études, bourse étudiants internationaux. Tonga dia ataoko an'izay. Mitady aho izany izao étudiants internationaux, université la Laurentienne, mampiasa teny frantsay any Canada idirantsika io. Bourse étudiants internationaux dia jereko ilay izy tena tsy misy ozy, tsisy. Dia andraso indray ary tadiaviko indray ilay bourse d'études. Misy bourse ve ato sa tsisy? Tena mbola tsy misy indray ozy aiza ary izany izao no ahitako an'ity, satria io ka misy misy io fa nahita ahako. Dia andraso indray aloha bourse étudiants internationaux, ilay hitako teo misy fa tsy natao ho an'ny mpianatra vahiny. Mila ataoko mihitsy izany hoe étudiants internationaux dia andraso ary jereko ilay izy. Misy ity ka ity izao misy anankiray ho an'ny tsy resaka hoe étudiants internationaux fotsiny fa ny mpianatra rehetra dia afaka mangataka azy. Ny mpianatra rehetra dia afaka mangataka an'ilay amin'ny vatsim-pianarana raha izao fanazavana izao. Dia ity nefa bourse efa nomeny efa ela ity. Izaho nefa mitady vatsim-pianarana amin'ity taona ity. Izany hoe mitady vatsim-pianarana amin'ity taona ity dia tena bourse de premier cycle izy manome vola $20,000 canadiens. Ny ataoko izany dia izao: hitako ato misy an'ity vatsim-pianarana ity avy amin'ilay université Laurentienne. Efa nomeny efa tamin'ny 2014 ity bourse ity. Izy nefa milaza fa isan'ny taona dia manome an'ilay hoe $20,000 hatramin'ny $30,000. Dia izao izany io nefa lazainy fa ho an'ny mpianatra
Ho an'ny mpianatra momba ny fahasalamana, santé et bien-être, dia science infirmière et sage-femme. Tsy misy indray ry tompoko ny fifandraisana fa ho an'ilay olona manao fahasalamana indray izany no misy. Inona indray izany ny hevitra ho ataoko eto? Izao izany no ataoko satria efa 5 minitra izay laniko teto, 10 minitra mbola tsy mahita. Ny ataoko ho tadiaviko ny adresy ny lalam-piofanana momba ny fifandraisana ato amin'ity Université Laurentienne ity. Aiza indray no ahitako an'izay izao? Ny ahitako azy izany dia jereko ilay hoe programme d'étude. Programme d'étude dia tsindriako ny programme d'étude iny, hitako ilay programme d'étude izany izao dia mitady programme alphabétique. Faculté dia aiza ry ny ahitako communication, tonga dia tsindriako fotsiny tadiaviko haingana be eto amin'ity solosaina ity ilay izy, tonga dia soratako eto hoe izay ve ny haingana, tsy mahita indray aho fa journalisme izany ilay izy teo dia journalisme io izy io, étude journalistique. Dia hitako amin'izay ilay adresin'ilay lalam-piofanana tiako ianarana dia mitady amin'izay aho hoe aiza indray ny adresy. Hitako ilay roa mantsy misy azy dia aiza indray ary ny adresy himailaka an'ireto olona ireto, satria izany izaho izany tia hanoratra any aminazy aza. Izaho mila vatsim-pianarana ka hoe aiza ny ahitako vola handoavana an'ity raha lafo be ity, raharaha be, fa lay mihitsy aloha hanratako zareo. Amin'izay koa izany tsy lany fotoana eto, lany fotoana manoratra eto ahako, mitady eto dia sahirana be. Io izany info@laurentiane.ca dia tsindriako iny dia alaiko ilay adresy mailaka dia manoratra amin'izay aho dia hazavaiko aminy fa izaho dia mpianatra avy aty Madagasikara ary rehefa nijereko ny Université Laurentienne ity dia misy an'ilay misy an'ilay fianarana tiako atao, mifanaraka tsara amin'ny tanjony amin'ny fiainako dia ny hanao mpanao gazety hitrandraka izay mahasoa ny fiarahamonina. Dia te hanontany ahako ny fepetra ahafahana mianatra ao sy ny vatsim-pianarana azonareo omena ny mpianatra vahiny. Izay izany alefako any. Dia alefako iny amin'ny adresy emailako. Miandry aho izany eo amin'ny 7:20 ora eo, 2:20 ora eo, 3 andro. Dia miandry aho, tsy misy valiny dia averiko soratana indray iny, alefako any amin'ny zareo. Raha ohatra indray izany tsy mety mamaly zareo dia izao indray izany no ataoko hoe ary tsy maintsy tadiavana fomba kalahy, ny tena te handeha hianatra ka tsy mahazo kivy mihitsy. Dia ny ataoko indray izany dia izao, aiza tsara ma izy teo? Ity izany ilay misy an'ilay département, ilay lalam-piofanana ho tadiaviko ato indray mpampianatra. Andraso tsara, jereko indray, miverina indray amin'ny adresy an'ilay filière teo ilay lalam-piofanana. Tadiaviko indray ny anarana mpampianatra, Izakato ndraika, amin'ny Izakato amin'ny mpampianatra akato ny azoko anoratana. Dia mitady azany anarana mpampianatra dia io efa nahita za. Misy an'izany hoe Daniela Moïsa. Daniela Moïsa io izy no miandraikitra ny fanomezana torohevitra ny mpianatra rehetra manao an'ity lalam-piofanana momba ny journalisme, fanaovana gazety ity izany. Misaotra an'Andriamanitra, hitako ny adresiny. Dia Daniela Moïsa, dia raisiko ny adresiny dia manoratra aminazy koa za. Ilay email nalefako iny izany, alefako any aminazy koa, fa lazaiko efa nanoratra tany aminareo anie za ty fa mbola tsy nahazo valiny ka te hanontany aho hoe inona ny ataoko raha te hianatra aminareo, dia mba te hanontany hoe misy vatsim-pianarana ve ho an'ny mpianatra avy aty Madagasikara na ho an'ny mpianatra raisam-pirenena vahiny izany. Dia raha misy dia inona avy no ataoko azahoako ilay vatsim-pianarana. Izay ilay fanaovana anazy ity. Mamaly indray izany izy avy any hoe miala tsiny hozy fa tsy misy. Dia raha tsy misy malahelo no tena, fa tsy maninona avy, fa manoratra ndraika koa dia miteny aminazy hoe
misaotra be dia be amin'ilay fotoana laninareo namaly fa hono anareo ve mahalala toerana misy vatsim-pianarana azoko angatahana ao amin'ny anjerimanontolonareo ihany? Fa journalisme manko no tiako atao fa ireto indray ny lalam-piofanana manaraka amin'ny tiako atao dia resaka momba ny fifandraisana amin'ny ankapobeny. Tahaka izay ilay izy, tahaka izay izany zavatra ataontsika io edy dia manoratra dia rehefa miteny izy hoe mahalala dia mifindra indray izany ny fangatahantsika. Raha miteny izy hoe tsy mahalala dia akory atao maka izy tsy manana dia mitady toeran-kafa ndraika koa. Misy oniversite maro anie any Kanada. Rehefa tsy misy amin'ny Laurentienne dia mandeha amin'ny tany hafa ndraika koa mitady. Ohatran'izay ilay izy, ohatran'izay, izay moa ilay fiteny ohatran'izay ilay izy, ohatran'izay izany no fitadiavana azy. Izay izany no fitadiavana amin'ny ankapobeny miainga avy amin'ny anjerimanontolo. Fa ny amaranako azy ny programa ny fandaharana androany satria lasa tapitra sady ny anjara fotoanako dia misy roa izany apetrako jerenareo any amin'ny ao amin'ilay Zarahay Mahasoa. Misy roa eo avy amin'ilay Aeteluc misy lisitra na toerana ahitana vatsim-pianarana hianatra aty Kanada. Aeteluc, AETELUQ. Ao misy lisitry ny fandaharana ny lisitry ny toerana ahitana vatsim-pianarana hianatra aty Kanada amin'ny teny frantsay. Io misy lisitra be dia be dia jereo ao sao dia misy mahasoa anao, tsindrio tsirairay ilay roy sao dia misy mahasoa sy anjara anao. Izay indray ary izany fandaharantsika androany mankasitraka antsika rehetra naharitra hatramin'ny farany ny hetsika asa ho an'i Madagasikara no nanomana ny fandaharana namolavola izany ary nanolotra azy Dr Jean-Luc Ravelonamisy mankasitraka tompoko amin'ny fanarahana tsy tapaka manohy indray isika Rahampitso. Toizantsika ihany ho an'ireo izay hanao lisansa Rahampitso dia mitohy hatrany miakatra amin'ny maîtrise sy doctorat. Ny sehatra hifandraisana moa dia ao amin'ilay hoe groupe Facebook Zarahay Mahasoa. Ao mangataka ho namana dia ao ianareo mahita ny dika mitovy ny fandaharana atao hatreto. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, isaorana be dia be ny AZ Radio Television amin'ny fanolorana ny fandaharana ho antsika. Rasoto.